Tsy afa-miala tamin'ny fanaovana sorona ny malagasy sy ramandrika teny amin'ny Ambotsiroitra ny 7 febroary 2024 ny filoha Andry Rajoelina sy ny mpiraitsi-kombakomba aminy izay mbola miaraka aminy amin'izao ifaniriso Ernevo. Tetika efa nomanina mialoha izany ary voarakitra tanaty horonan-tsary ny teti-dratsy sy ny fivoriana politika nataon'ireo mpanao politika tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'izany izay notanteriny fahita lavitra frantsay France 24. Nivoatra tamin'izany ihany koa ny filazana hoety manasoketa ny filoha Ravalomanana ka nilazana fa tsy maintsy manao fanamelohana any Ravalomanana marika. Ohatra tamin'izany ny filazana hoe Ravalomanana mpamon'olona na ihany koa hoe mpamadika tanindrazana. Natao izany mba nentina nampahomby ny fanonganam-panjakana ho ny fanazavana. Olona rehetrarehetra izay miteny hoe mila mandatsatra mila an'izao dia hoe ahoana ny organisentsika an'izay dia ry zareo nanakarama mercenaire itifitra teo amin'ny trésor, teo amin'ny Louvre ary teo amin'ny ministère en finance. Ary le sorona nataon'zareo dia tena hoe olona no taritiny izay olona pomba azy, olona izay nanaraka ny foto-kevitra ny mintsiny no vonony akitsy rano atongavana amin'ile hoe nisy faty olona teo. Ka izany zavatrany efa tsy manifestation populaire intsony ny anaran'izany fa izany natao hoe meurtre avec préméditation. Ary ny olona izay maty teo dia maro dia maro. Nisy olona maty teo sur place, misy olona naratra, misy olona tsy tafaty mandrakitiny androany. Efa nomanina ny hamonoana olona, efa nomanina ny olona itifitra, tsy ny garde présidentielle no nitifitra fa ny olona izay mercenaire, civil sy polisy miaramila gendarme izay nampiasain'ny Rajoelina tao amin'ireo des deux côtés ireo. Tsy nisorona ihany koa efa niriso Ernevo nilaza fa mbola i Andry Rajoelina avokoa no tao ambadika ireo raharaha fandorana sy fandrobana ankerisetra samihafa teto Antananarivo sy tamin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Tsy vita ny 7 février iny ihany fa ny incendie criminel, ny incendie volontaire dia criminel ihany koa. Nampandora ny Rajoelina ny radio télévision nationale teo Anosy. Nampandora ny Rajoelina ny MBS teny Anosy-Patrana ary nampandora ny Rajoelina ny centre commercial teo amin'ny Zoom sy ny centre commercial teo amin'ny Trading Center teo Analakely ary La City sy isany anaran'ilay anankiray Teria Behoririka. Ireo toerana rehetrarehetra teo dia nomanina ary misy témoignage zany zavatra zany hoe casse organisée, zany hoe famakiana toerana sy fandorana ary famonoan'olona organisé no natao teo mba ilazana hoe nisy olona nisy korotana tao Madagasikara. Tsy vitany teo Antananarivo ihany fa eraky ny Madagasikara natao zany zavatra zany ary Rajoelina nanome baiko dia tsy vitany hoe fanonganam-panjakana fotsiny nataony fa famonoan'olona sy fandorana fananan'olona ary fanimbana fananan'olona. Tsy azo avela fotsiny amin'izao ny rahalatsaka izay natao fanahiniana sy akitsy rano ary ny fanampitena teto amin'ny firenena nataony Andry Rajoelina hoe faniriso Ernevo. Tsy anaiky ny tena na ary miantso ny rehetra iraina hitory ny filoham-pirenena malagasy sy ireo satria dia efa homanitsika ny mandat d'arrêt international isamborana ny Rajoelina. Ohatra ny anaovany antsika amin'ny mandat d'arrêt isaky mihetsika io isaky ny miteny anazy hoe Rajoelina mampahatra ny firenena tonga dia mandat d'arrêt. Rajoelina manapotika ny firenena tonga dia mandat d'arrêt. Rajoelina manondra anarem-pirenena tonga dia mandat d'arrêt. Kanefa izy namono olona na faty olona, misy olona hatramin'izao tsika miteny izao tsy fantatra maty, tsy fantatra velona na njavy na porté disparu na fenina ny fatiny dia i Rajoelina tompona ndraikitra an'izany sy ireo olona izay niaro antsikombakomba taminazy tamin'ireny fotoan'ireny. Nitifitra teo dia izay lazaiko izay hoe nisy olona nitifitra teo. Mirahina isika, mirahina na ny aty ivelany na ny any
ny any an-tanindrazany ary indrindra hiatsoko ny diaspora rehetra ty ivelany. Tsy moramora ny manao fitoriana any amin'ny communauté internationale, tsy moramora ny manao fitoriana any amin'ny cour pénale internationale, fa saingo ataotsika izany. Ary tsy avelantsika vita mora foana ny crime izay nataony, fa tsy vita notoritsika any amin'ny cour pénale internationale izy fa hotoritsika koa izy any amin'ny Haut Commissariat des droits de l'homme. Mahana amin'ny ratsy ataony ny mpitondra ankehitriny ary matahotra ny verenany ny zavatra nataony taminy ka mahatonga azy ireo tsy hamela malalaka ny olona ny heviny izay zo fototra ho ifaniry soerinaivo. Mila ny rehetra samy tompona andraikitra ny raharam-pirenena hoy ny fanamafisana. February 7 february 2024 enambefolo taona tiorina maro ny zavatra tsy nahita mpiovana teto Madagasikara fa vao maika aza miaratsy ny toetra raha ankehitriny indrindra fa eo amin'ny fiainam-pirenena hoy Monja Rondefo. Iray tamin'ireo nitarika ny diabe ny azon'ny lapam-panjakana Ambotsiroitra ny 7 febroary 2024. Fitaom-pieritrretana izao ahatsiarovana ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy ho amin'ny firenena hoy hatramy Monja Rondefo. Nitakezaka be mifanarenana amin'ny firenena hoy izy. Enina ambin'ny folo taona aty aoriana tokoa dia mbola betsaka ny zavatra azo lazaina, mbola betsaka ny zavatra tsy mbola voaova ary misy ihany koa ny voamaika hoe ny aratsy zany raha teo amin'ny fiainam-pirenena no resahana. Iarahantsika mahita ny zavatra mitranga any États-Unis ny fiovana fa rehefa manova tokoa ny olona dia tonga dia tsapa, tonga dia hita izany fanovana izany. Ny eto amintsika nefany dia tena mbola mila ezaka be mihitsy ny tolona, ny fanovana sy ny fampandrosoana zay tsy maintsy hoentina eto amin'ity firenentsika ity. Enina ambin'ny folo taona tiorina tsy tratra ny tanjona ny kasaina ny tanterahana tamin'ny taona 2024 hoy hatrany ny fanamafisana. Ny manahirana nge amin'ny raharam-pirenena dia ny fandrefesana an'le hoe le fanovana zay tiana ho lazaina. Le fanovana lazaiko eto zany dia raha hitatsika fa ny krosofahana foana zany ny atao hoe ny courbe de croissance tsika hatram'izay hatram'ny fahaleovantena dia mikrosofahana foana miakatra kely mihetsiketsika kely ohatran'izao dia mikrosofahana foana le izy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe moa ve tratra ilay tanjona zay napetraka tamin'izay fotoana zay. Tsy ampisalasalana no ilazako fa hoe tsy tratra izany tanjona izany. Tratratratraina hoe tany tandalany Madagasikara nefa na ny demokrasia azy tsy vita amin'ny fitondrana mampiatra azy eto amin'ny firenena. Miaina amin'ny kolokolo tanteraka isika amin'izao vanim-potoana izao raha ny fanazavana ihany. Dia mbola tsy tontosa ny demokrasia ara-politika. Ara-toekarena iarahantsika malala fa na izaho miteny aminareo zao ange dia tratra ny ankivy ara-toekarena amin'ny fandrahana zay ataoko Sako milazana zany na amin'izao ora sy fotoana itenenantsika zao dia anaovana kivy ara-toekarena i Monja Rondefo. Dikan'izany tsy Monja Rondefo rery nefany satria mbola hitatsika ny monopole mbola mihamafy amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy adivana zany ny fanatanterahana ny atao hoe demokrasia ara-économique. Ny demokrasia sosiale moa zany dia mbola tsy maintsy amafisina ny firaisampirenena malagasy satria mila ho rava zany ankehitriny no ny tsy fisiany atao hoe cohésion sociale satria dia ny kolikoly zany no mibaiko ny zavatra atao rehetra eto amin'ity firenentsika ity. Nanambara moa i Monja Rondefo fa vonina hiatrika ny zavatra rehetra anarenan'ity firenena ity ny tenany. Mazava ny voalazany lalàna feny lehibe bokotany fa 3 volana farafahatarany aorian'ny fipetrahan'ireo ben'ny tanàna dia tokony irosona ny fifidianana izay ho lehibe bokotany. Ny fokon'olona no misafidy anaran'olona 3 ao amin'ny fokotany misy azy ary irendry isafidianana ny lehibe ny distrika ny lehibe bokotany. Hatramin'izao tsy misy resaka ny fifidianana izay ho lehibe bokotany. Totsorototra akory ny fanjakana satria isan'ny fitaovana nentina ampiasaina amin'ny akajy politika ny fanendrena lehibe bokotany nataon'izy ireo. Tokony ajaina ny lalàna raha tany tandalàna marina i Madagasikara hoy ny KMF hoe fanabeazana olo-pirenena. Zao ny vola zao raha ny famakena an'ilay texte misy antsoina ny olo-pirenena manao fivoriam-be
ao anatin'ny fokotany zay onenany. Ny valo amby folo taona no miakatra no mandeha mifidy izay ho se fokotaniny sy filoha levitriny fokotaniny. Zany hoe misy urona anakiroa ao anivon'ny fokotany, ray fidianana se fokotany, ray fidianana levitriny se fokotany. Ireo olona roa ireo no tendreny ny représentant de l'État na chef district na préfet. De mbola mitendray io texte io hoe azo esorina ireo se fokotany reo fa motivé, zany hoe misy taratasy zay milazalaza ny antonantony zay anesorana azy. Fa ny fanendrenany se fokotany vaovao dia atao manaraka ny nanendrena azy teo aloha. Zany hoe antsona ny fokon'olona dia mifidy izay toerana banga dia tendreny district. Zay zany ny texte, zay ny zavatra tokony andrasantsika zany zao. Tsy fandrasantsika zany teo le hoe ahoana ny mahakasika an'ireo commune zay nifoanana. Resantsika koa hoe rehefa mipetraka reo bentanana reo de tokony andeha ny fifidianana se fokotany mba hanendrena azy. Zay zany ny zavamisy. Betsaka ny zavatra mitranga manoloana ny fandendrena lehibe pokotany amin'ny alalan'ny baiko midina, hoy kosa ny avy amin'ny antoko politika. Misy amin'ireo se fokotany mantsy no miraitsy kombakomba mambotry vahoaka rehefa misy tombotsoany indrindra fa any ambanivohitra, hoy ny fanamafisana. Fokotany io ary araka ny voalazan'ny lalàna dia ao amin'ny décret 2009-890 dia milaza sy manambara mazava fa ny fifidianana se fokotany dia tokony ho alefa 3 volana farafatarany ao arinan'ny fisoloan'ny mera zany, zany hoe ao arinan'ny fifidianana mera zany. Ka angatahanay ny andevasana an'io fifidianana io satria nahoana hoy itsika rehefa tena miaramaina amin'ny olona eny fotony eny izay dia mijaly ny olona ary tena mijaly ny olona ohatra hoe lafo ny tanin'ny olona, lafo ny tanin'ny fokon'olona satria ilay solotena izay no tendrena napetraka teo dia tsy miaro an'ilay fokon'olona fa miaro ny tombotsoany manokana. Ary mijaly ny olona, tena mahonena ny olona satria ny tanin'ny olona any ambanivohitra any dia tsy misy taratasy daholo ka na efa hazo maniry eo ary dia misy mikapa ary mbola misy manindry indray ilay tompotany hoe alefaso alefa an'lahy fa izahay aloha zao ny eto mijaly ny olona, tena mila solotena ny olona any amin'izany anjozoro be sy amin'iny akazo be iny mijaly ny olona rehefa tonga ny opération satria tondron'ilay se fokotany sasany ireo olona tsy mifankahazo aminy ka zay tsy titiny tonga dia soratany no isan-dalo ary mpitandro ny filaminana tsy manao fanadihadiana lalina lasa ny amponjany ny olona. Toa zary resabe fotsiny ny filazana ny fanomezanjony vahoaka eny ifotony. Raha tsy ny olona voafidim-bahoaka toy ny lehibe pokotany mantsy no mandray ny andraikiny dia zary resabe ihany efa mpandrosoana tiana atao. Toy izay tiany mpitondra fanjakana atao anefa no atao amin'ny fokotany, any ka lasa betsaka ireo fokotany mikorontana. Ho an'ny teto andreny vohitra manokana dia narany rehetra nandrehy ny fitarainana maro samihafa fa misy amin'ireo se fokotany no tendrena no tsy avy eo amin'ilay fokotany nametrahana azy ka tsy mahafantatra akory ny fokotany ka miteraka fitokonana. Tsara nefa ny manamarika fa eny anivon'ny fokotany no tena amantarana ny olona namenjady amin'ny vahoaka ka amahana izany. Ho tombontsom-bahoaka no antom-pisian'ny lehibe pokotany. Andrasana indray ny fanapahan-kevitry ny fanjakana manoloana io lalàna misy io. Olona 7 no fantatra fa voasambotra noho ny filaharana nentina nanoherana ny fanitokodinana ny safidim-bahoaka tao Vatomandry raha ny fampitambo avao avy any an-toerana. Ray voasambotra atao amin'ny komina Antanambao-Mahatsara ary enina voasambotra atao amin'ny komina Ambodinonika. Ireo komina roa ireo izay tsy ahivony fa nahitana fiovan'ny voka-pifidianana teny amin'ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana tao Tomasina ka natonga ny mponina ny lahatra na ny eo ny tsy fankasitrahany ny fanodinana ny safidin'izy ireo. Raha ny fantatra ihany koa araka ny tatitra avy any an-toerana dia efa mandrangaranga ny famondrana toerana amin'ny asany ny kandida tsy miankina izalan'ny bahoaka tao Antanambao-Manatsara. Ny tenan'izay mpitsabo mpanampy eo amin'ny CSP Antanambao-Mahatsara raha ny fanazavana. Efa nanawetsika manoloana ny bureau-ny commune ireo mponina atao an-toerana ny fiandohany ity volana ity izay nanambara fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ny fametrahana ben'ny tanàna tsy ilan'ny bahoaka. Tsy totosatra amin'ny farany ny lanona ofisialy fametrahana ny ben'ny tanàna atao an-toerana ny fiandohany ity volana ity noho ny fanoheran'ny vahoaka ny voka-pifidianana ofisialy ny voakio. Andrasana ny toy ny rara.
tamin'ny ankapobeny zotra araka ny tokony izy ny asan'ny safidy firaisamonim-pirenena-mpanara-maso ny fifidianana nandritra io fifidianana be ny-tanàna farany teo. Mahatsikaritra kosa nefa ny safidy fa ambandeha ambany ny taham-pavitrihan'ireo tanora, ireo manana fahasembanana sy ireo vehivavy hifidy raha ny zavatra hitan'ny safidy. Na dia nyrindra sy ny lama aza nefa ny asan'izy ireo, dia maro ireo tranga tsy fanarahan-dalàna tsikaritra nandritra io fifidianana be ny-tanàna farany teo iny, hoy ny tompony andraikitra serasera eo anivon'ny safidy. Teo amin'ny fanendrena ireo ratsamangaka ny seni sy ny fanoloana ireo sefokotany tamin'ny fotoana fohy mialohan'ny fifidianana. Ny fandrarana ireo mpanara-maso tsy hiditra eo amin'ny efitrano anaovana scanne sy ny tsy fanomezana ny fitanana tsoratra tao amin'ny 7,7 ny SRMV dia tsy nahafahan'izy ireo nanamarina ny fangararan'ny fifidianana. Ankoatran'ny 3,7 ny SRMV dia tsy nanome tabilao fampitinana ny vato azahoan'ny kandidat tsirairay. Toy izany koa ny tsy famakiam-pahibe maso ny valim-pifidianana tany amin'ny 5,7 ny SRMV. Fanampin'izany, ireo fanovozana farany natao dia zarikajikajy politika kokoa fa tsy noho ny finiavana hanatsara ny zotra-pifidianana toy ny fiverenana amin'ny fitsinjarana ny toerana araky ny sambato, scrutin proportionnel sy ny fampifanarahana ny feptom-piasan'ny commune sy ny an'ny filoham-pirenena. Maro ireo paikady ho tanterahin'ny safidy hanatsarana ny fifidianana ho avy ary antohana amin'ny mangarahara sy ny fandraisana anjaram-pifidy amin'ny fifidianana manaraka. Amafisina ny mangarahara sy ny fanajana ny lalàna amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Fampiarana feno ireo fepetra mahakasika ny fanovana ny fitanana ny soratra rehetra tsy tongany amin'ny SRMV, ny taratasy-pifidianana, ny famakina ampahibe maso ny vokatra, ny fanisana ny fanamafisana ny zoan'ny mpanara-maso sy ny fanatsarana ny fanofanana ny mpiasan'ny seni. Atsaraina ny lalàna sy ny fitantanana ny fifidianana. Amafisina ny lalàna mifehy ny fangararana sy ny famatsim-bola, ny fampielezan-kevitra, fametrahana sazy entitra amin'ireo tranga tsy fanarahan-dalàna, fiatohana ny fisian'ny fifidianana amin'ny fiafaran'ny feptom-piasana, fametrahana mazava ireo fepetra ahafahana manokatra tsy ara-potoana ny lisy-pifidianana, fanavaozana ny paikady mahakasika ny fanabeazana ara-pifidianana, fanajariana ny birao fandatsaham-bato mba hahafahan'ny olona manana fahasembanana mandray anjara amin'ny fifidianana, fanatsarana ny fanangonam-baovao mahakasika azy ireny eny amin'ny birao fandatsaham-bato. Amafisina ny lalàna mifehy ny tontolo ny asan'ny fanaovan-gazety sy ny fiarovana ireo mpanao gazety, fametrahana ny ANRCM mba hiatohana ny fandrakofam-baovao voalanjalanja, fanofanana ny mpanao gazety amin'ny fiarovana nomerika, famahana olana maika, fanadiadiana ny fahamarinan'ny vaovao sy ny fanajana ny sotoavina mba hanomezana vaovao marina, fiantohana ny fisokafan'ny aino aman-jery ara-panjakana ho an'ny tombotsoam-bahoaka fa tsy tombotsoan'ny politika manokana. Mbola tsy tapitra ny asa fanaraha-maso ny fifidianana ho hiatrany ny safidy satria mbola tsy eo am-pialantanan'izy ireo mivokatra avy amin'ny fitsarana ambony ary afaka 3 volana no ahafahana mamoaka ny vokatra ny fifidianana be ny tanàna izay naverina. Niara-ny asa tamin'ny vondrona Europeanina sy ny vondrona iraisam-pirenena momba ny francophonie na ny OIF ny safidy nanomboka amin'ny volana novambra 2024 hifarana amin'ny volana febroary amin'ny taonty izany fiara-miasa izany raha ny fampitam-baovao. Vary mora, tosika tsimbona, ary izao fiaramanidina mora. Izany no misy eto Madagasikara ankehitriny. Fantatra mantsy fa fiaramanidina roa no namidin'ny fanjakana malagasy Variboba. Mampitamberina antsaina ny vidin'ilay fiaramanidina izay novidian'ny fanjakana malagasy tamin'ny fitondrana Ravalomanana izay natokana hitondrana filoham-pirenena teto Madagasikara izay namidin'ny fanjakana tamin'ny taona 2024 ary nentina ny hitondrana saim-bahoaka ho any amin'ny fanokana mpanjakana ity tranga ity hoy ny mpanao politika. Isan'ny orinasa mpanjakana nandeha sy nampireharehany Air Madagasikara talohan'ny taona 2024. Mahafehy tsara ny sidina anatiny sy ivelany tamin'izany fotoana. Ankehitriny anefa vary mora fiaramanidina any sisa mba ananany ilay orinasa. Tsy fahaiza mitantana ny zava-misy hoy ny fanamafisana. Nanana Boeing 737 anankitelo ny kompania Air Madagasikara, nanana Boeing 777 anankiroa
ary nanana atera enina tanoany angamba ny compagnie Madagasikara mbola niampy an'ireo tuinotera koa zany zay zany hoe tsy nisy vao maika nitombo ara ny fanana ny Air Madagasikara roplanina tam'zany zay vanim-potoana teny talohany 2009 fa natsotsotra ny resaka angamba rehefa ary tsy nisy zany problema na hoe tsisy roplanina tsisy zao tsy sy ny sisa na ny avy any ivelany na ny zotra piaramanidina eto toerana na ny makany ivelany dia ny zotra ara-dalàna mahatsapany zay ngamba ireo malagasy rehetra manana fahefana na piasa ny zotra ny Air Madagasikara zay lo tiako manjavatra nitranga teo amin'ny taona 2009 rehefa taorina ny nandraisana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ny fahefana rehefa tonga zay dia nisy ny fividianana roplanina io Airbus zay namidy natao variboba io asa roplanina mora koa ngambany raha izay no azo ilazana azy satria varimora tsena mora de nisy koa ny roplanina mora zany eto Madagasikara de tokony mbola hitoy zany antsoavy hoe tongava ty Madagasikara daholo zay te vidy roplanina fa Madagasikara koa misy roplanina mora efa nisy resabe ireo Airbus ireo talohan'ny nividianana ny fanjakana izany saingy tsy nasakana ny fanjakana tsy anapa-kevitra izany no ny tombontsoa manokana hoy ny fanazavana fa izao rehefa tonga ry zareo de hoe nividy an'io Airbus io ny teny aran'ireo mpanamory fiaramanidina sy ireo teknisianny Air Madagasikara tamin'izay hoe tsy mety amintsika io roplanina io monsieur le président satria voalohany aloha ny mpanamory sy ireo mpikojakoja fiaramanidina dia saika appareil Boeing no manavana anazy tsy nety ry zareo satria hono mba tsy ilazana ampandainga nisy zavatra ny kopakisasahana ny tao hividianana an'io Air Madagasikara satria zavatra efa tsy ilainy tany ivelany io no noviditsika roplanina efa nandeha efa 20 taona mahery ro no noviditsika tam'zany de tsy nety mory zareo satria nohony zay jeu d'intérêt nisy zay araky ny mba feo heniko dia ny assista io ny vokany androany natao variboba natao roplanina mora zany ny Air Madagasikara ka eto azany dia ataoko hoe nefa zany compagnie pirenena Air Madagasikara zany ataoko hoe fleuron ny économie malagasy mihitsy talohany 2009 raha ny fanazavana dia mba anarenana ny olana arabolany Air Madagasikara no antony namarotana ireo Airbus misa roa ireo tafakatra hatrany amin'ny 100 tapitrisa dolara amin'ireo mpampisambola ka nahatonga izao fanapahan-kevitra izao orinasa nanana ambom-bava fa tsy bokatrosany Air Mad talohany taona 2004 saingy izao no manaporofo ny tsy fahaiza mitantana eto ka tonga hatramina etsika fiaramanidina mora ho hatrany nisy olombavambahoaka Rabenirina Jean-Jacques raha ataony ka tsotsotra araky ny fanadiadiana izay natao dia mahazo vola hatrany amin'ny 5,000 euro amin'ny sidina iray mampitoy ny Parisy Antananarivo ny fiaramanidiny Air Madagasikara iray raha toka feno ny toerany ary mandoa saran-dalana ara-dalàna ny mpandeha rehetra raha ny kady sy ny saran-dalana ho an'ny taona 2024 io ny olana nefa araky ny nambarana loharanom-baovao iray dia be loatra ireo mpitondra fanjakana sy ny mpiasany Air Madagasikara no mahazo tombontsoa manokana ka mandoha ampahany kely monja amin'ny saran-dalana na mandeha mahimaimpona mihitsy to fananina ny fanapotehana ny orinasa mpanjakana eto amintsika ho ihany ny solombavambahoaka Jean-Jacques Rabenirina satrotra ny ahatraran'ny fanjakana malagasy ny tanjona napetraka ny hoe mpizahatany hatrany amin'ny 3 hetsy no hotratrarina hoy ny ministry ny fizahantany teo aloha Jean-Jacques Rabenirina efa tetikasa-panjakana nanomboka ny taona 2024 ny fanamboarana ireo hotely lehibe misy eto amintsika raha tsy resaka ny Novotel sy ny Ibis Hotel ho hatrany ity ministry ny fizahantany teo aloha ity taorian'ireo tsy nisy ny fikasana ametraka tetikasa vaovao mba ampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany teto amintsika ary manampitrotraka ny fahavoazana ny olan'ny compagnie Air Madagasikara izay navadika ho Madagascar Airlines ankehitriny ho hatrany ity ministra teo aloha ity raha ny drafitra efa nisy ho an'ny fizahantany ny taona 2024 sy ny 2024 no nitoy dia tsy ho mpizahatany telo hetsy fotsiny no tanjona fa mihoatra an'izany hoy ny fanamafisana nefa mbola izay ihany no tanjona androany dikan'izay zany dia tsisy fivoarana mihitsy tsy eto akory tsy deratena toy ny papely ka fa tamin'ny fotoana
ny tantanako ny ministera dia i Madagasikara sy Ouganda ihany no firenena afrikanina nisy fiakarany 10 ny fahatongavany mpizahatany tamin'ireo firenen'ireo de Madagasikara sy Ouganda zany. Dikan'izay raha nitoy zany zay zavatra zay tokony mbe fa 12 taona lasa zany 20 taona lasa de mbe fa tokony mba fa tanoany amin'ny 12 na 20 angamba ny fiakarany ny ino fahatongavany mpizahatany eto amitsika. Zavatra naka inona moa ny zavatra hoe hampiroborobory ny sehatry ny fizahantany tsika. Anisan'ny lohany fiaramanidina satria reo olona reo tsika nosy tsy maintsy mandeha fiaramanidina. Misy ihany mandeha amin'ny sambo manao croisière fa tsy de firy loatra zay. Faharoa manaraka an'izay ny fahampiny ireo trano fandraisam-bahiny. Za tsy miteny hoe tsy mitombo fa tsy arakaraka io ny tokony ho izy satria tokony manana gamma maromaro ianao. Mety laza zareo kanisy ny Novotel nisy ireo tompoko de mialatsiny araky ny hirany ankizy malahelo milaza aminareo fa efa tany amin'ny taona 4 reo projet reo ny Bis Hotel ny Novotel efa tany reo no natao tam'izany fotoana zany fa io mo misy ny continuité de l'état arabasoa arabatsara fa ho an'ny firenentsika reo zany. Amiko zany mitsotsorika ary tsy ho tratra tsika mihitsy zany tanjona hoe hapiakatra ny isan'ireo mpizahantany eto Madagasikara zao raha io fomba anaovany fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao io ny politika apetraka momba ho fisariana ny mpizahantany eto Madagasikara. Manan-karena i Madagasikara raha ny lafin'ny fizahantany ho iatrany ity ministry ny fizahantany teo aloha ity na toerana azo tsidiana na kolotsaina ary dia samy ananatsika ary manintona mpizahantany avokoa. Ambany anefa nisan'ny mpizahantany tonga eto amintsika raha mita amin'ny zavamisy any amin'ireo nosy rahavavy izay midika fa misy lesoka mila arenina amin'ny lafin'ny fampiroboroboana sy ny fisariana vahiny ho tonga eto amintsika. Ny isa napetraka tany amin'ny taona 4 no mbola apetraka ao tanjona aty amin'ny taona 5 ho an'ny Madagasikara. Mitarena ny mpiasa malagasy ankehitriny fa tsy mahavelona azy intsony ny karama. Efa nisy ny lalàna ho fanatsarana izany natao ny taona 2024 ary efa lany teny anivony anteny mira rotonta ary nakatoaviny fitondram-panjakana saingy tsy nampiarina izany hatramin'izao. Ny filoham-pirenena ankehitriny io mihitsy no isana namafy fa tsy anatanteraka izany hoy ny ministry ny asa-panjakana tamin'izany fotoana izany izay namolavola io lalàna ho fanatsarana ny karama ny mpiasa-panjakana io ka tsy mahagaga. Raha izao sisa no iainan'ny mpiasa malagasy hoy ny fanazavany. Io grille indiciaire fonctionnaire voté io voté ny Assemblée nationale voté ny Sénat promulgué sapiarina grille indiciaire anapiarina hoe soatran'izao ny fahampiainan'ny fonctionnaire malagasy ohatra ka anapiarina ny grille indiciaire lalàna dolana zany lalàna velona efa hitako tamy amin'ny fokoro fa sapiarina tena iandazelo misy magnano miova misy ny karama ary magnaraka le toetrandro magnaraka ny toetrandro ny fiakaran'ny vidim-piainana le karama zany sy sony le hoe misy fampiarabana tratran'ny taona iavoloha hoe ampiakarina 7% ny karaman'ny fonctionnaire reny moa rehefa fampiakarana politique déclaration politique ary mamony olo nianatra reny fa mity grille indiciaire ty de tena ao sara misy na ny mpiasa privé na ny mpiasa fonctionnaire tena magnaraka tsara tena vidim-piainana ny karamana zany mahasara ny grille indiciaire ary io moa zany sapiarina misy io sapiarina hatram'izao. 5 ariary no karama farany ambany napetraky ny fanjakana amin'izao. Raha nampiarina nefa ny grille indiciaire no laniny ireo anteny mera ary nankataviny filoham-pirenena dia tafakatra hatrany amin'ny 4 ariary no karama farany ambany amin'izao na ho an'ny mpiasa-panjakana io na ho an'ny sehatra tsy miankina. Mahagaga hoy ity ministry ny asa-panjakana teo aloha ity
ny tsy hitaky ny syndika ny fampiarana ity lalàna efa nolaniana ity mba ampilamina ampiasa malagasy satria fanahin'ny fanjakana ny tsy ampiarana io lalàna efa nolaniana io hoy ny fanamafisany. miaringana tsikelikely ny azo eto Madagasikara ataon'ny olombelona toy ny doro-tanety izay tsy hita intsony ny ilazana azy fa eo koa ny fanondranana hazo tsy ampeverana isan'izany ireo azo sarobidy. Vokany misedra fasahirana n'ireo mpandraraha misehatra amin'ny fandrafetana fanaka tsy vitany hoe vitsy raha sendra mba mahita an'ireo azo tena ilaina fa midangana koa ny vidika azo fanaovana fanaka sy trano satria tsy latsaky ny telo hetsy ariary rehefa azo raha ilaina amin'izany raha ny fanazavana. Tena tian'ny olona nefa le palisandra raha tsy voavidy fa lafo nanomboka tany amin'ny 2015 makaty izy efa ho any fois 6 ihany ny fitombon'le vidiny. Tena problème koa le hazo zany a misy manampaizana ho any laza tany amin'ny taona tsy haiko izy iny 98 tany tonga teto ohatry ny amerikanina izy io de vao nahita ny alatsika izy a de mahita ny fanaovantsika trano de teny izy hoe ho anareo malagasy ozy raha manao ny tranonareo nareo ka mikapa hazo tsy mahalany ny hazo eto fa matoy ilany a de misy manao exportation. Vao maika mahasarotra ny fandrarana azo ny fanenjehan'ireo mpitandro filaminana ireo mpivarotra azo sarobidy ary dia mampitombo ny vidiny sady tsy ahafahana mahazo ny azo tsara kalitao intsony. Mampihemotra ireo mpanjifa ny fidangan'ny vidika azo indrindra fa ireo karazan-kazo ilaina amin'ny fandrafetana fanaka sy fanamboarana trano. Na dia ireo heverina ho mpanefefo aza moa dia tsy mahasamy mampandrafitra fanaka intsony raha ny fanamafisana trany. Dia satsony ny client zay tena mandreraka aminy. Le limité zany le ahafahana mikapana izy dia vitsy no azo kapaina nefa tsy haiko na afaka le izy ohatran'ny ale mpivaroka azy ohatran'ny sahirana mihitsy fa tsy fa maninona le azony tsy misy ho de ozy izy hoe tsy mety ozy izy fa misy polisin'ny rano sialy reny manenjika anay aty lazay mivoarara le mikapana izy any anaty ala any fa de mety tsy tonga aty amin'le toerana le hazo avy eo. Raha ny fanazavana dia ny azo gravily ihany tena mamokatra karazan-kazo novolena teto amintsika tamin'ny fitondrana ravalomanana ampiroboroboana amin'ny famokarana ala eto Madagasikara. Ny zavatra hitako zao a nahitana azo tsara misy aloha le nataon'ny filora valomanana tany amin'ny taona tsaiko ihany tany amin'ny faritry Vatomandry tany ohatrany nanao an'le namafy volina grevilia izy fa io hazo koa ohatrany tsara ihany de fa maniry be mola izy ihany de vao lehibehibe nefa de efa misy mikapa de ataon'le olona kitay apetrany ohatrany stery reny de gaga zay de nanontaniana raha le olona ohatriny nangitay fa saika hividy zay tamin'izay de ozy izy hoe tsy amidy tsony reny fa efa ny commande gastro. Ankoatran'ny olona hazo dia miteraka fatiantoka ho an'ireo mpandraraha madinika sy salatsalany toy izao ny fatapahan-jiro. Miankina amin'ny herinaratra manko ny asa fandrafetana ka rehefa tapaka ny jiro miato ny asa ary dia tara ny fahavitan'ny asa ka mampiaina amin'ny mpanjifa ny asa tanana malagasy kanefa olona netsiny no mivelona misehatra ny fandrafetana fanaka sy ny asa tanana eto amintsika. Ankoatry ny hoe manaranaka dia aretina vokatry ny tanin-tsiramamy be loatra ao amin'ny rano diabeta. Tsy vitany saraka tintsony mamokatra insuline na koa tsy vitany vatana intsony mampiasa araka ny tokony ho izy ny insuline vokariny ka mahatonga ny diabeta. Tsy ny olona manana ny tahambony amin'ny siramamy rehetra nefa dia hovoany diabeta daholo. Manaranaka amin'ny ankapobeny no fahafantarana ny diabeta hatramin'izay. Ankehitriny kosa nefa dia fantatra fa maro ireo marary noho ny tsy fitandremana ara-tsakafo sy ny tsy fanaovana fanatanjahantena. Amin'ny vatana maladie générale ny diabeta izy zany taloha hoe manaranaka fa amin'izao fotoana izao zany izy mety mahazo na olona tsy manana taranaka diabeta azy satria ny diabeta zany dia raha hita Antananarivo jerena dia tsy dia mahafantatra loatra ny olona eran'ny Madagasikara hoe za zao vao diabeta fa rehefa miseho le diabeta satria misy complication be lehibe le diabeta rehefa feo ny complication dia zay vao fantatra hoe dia manatona mpitsabo izy dia vao fantatra hoe vao ny diabeta dia zay vao mitsabo zay zany ny problème diabeta amin'izao fotoana izao fa mitombo ny olona vao ny diabeta. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana fitiliana no hamantarana fa manana ny toe-batana diabetika ny olona iray. Misy ihany koa anefa ireo fambara mitranga izay tokony hamailo avy hatrany ka tokony hanatonana toeram-pitsaboana. Zany fotsiny olona hoe raha vao miseho mangididy be foana matetika izy io zavatra kely ohatry zany manko matetika ny anatona mangididy lava le olona dia tsy fantatra hoe inona io possible diabeta lasa bota be tapoka le olona
possible diabety lasa mahita teny tapoka le olona possible diabety be de be tapaka miakatra tension le olona de ataontsika hoe 50% mety diabétique de ny tension miakatra matetika de misy takatra hoe tapaka landraha le olona matetika any vao faty hoe diabétique le olona fa misy le olona indray tsy mahafantatra ninina mihitsy ohatra hoe bevoka izy de possible bevoka ny tonga de lasa diabétique olona taloha mpanao sport izy ohatra de mijanona tapoka am'le sport rehefa mandreksenao zany nininana na siramamy na menaka na inona de efa tsy mety fa raha mihinana manaraka tsara ny hoe zao grama tokony hoanto isan'andro sakafo lanjalanjaina atao diversifier sakafo indrindra fa mihinana voankazo sy ny légume reo zany tena raha voankazo sy légume prioritaire amin'ny vatanao sakafonao tsy ataon'ny vao diabety mihitsy ianao faharoa fanaovana fanatanjahantena mbola tsely zany de manatonga fanaovana gym le kizy de efa misy antony fanaovana sport de efa tokony anaraka an'iny de manao sport foana zany adapté selon vatanao rehefa lehibe anao manomboka amin'ny dimapolo enimpolo taona de misy sport adapté amin'iny de tsy metsika mihitsy ny diabety raha nisy salanisa tamin'ny taona 2024 efatra faingo fito isanjaton'ny malagasy no diabetika izany hoe mandridina ny 3 hetsy sy iray tapitrisa ka 720 ka hatramin'ny 770 no salan'ny taona amin'izany antony mampiakatra ny tany tsy fahafantaran'ny olona iray fa mitondra ny diabety izy raha ny fanazavan'ny mpitsabo hatrany tokony ampitomboana arak'izany ireo fampahafantarana ny olom-pirenena mahakasika ity aretina ity tsy fantatry le olona zany le diabety hoe azo atao miaro ny diabety azo atao mitsabo ny diabety azo atao ny manasitrana ny diabety de matahotra elo eny fotsiny hoe raha vony diabety de tapaka lalandraha manao zao le aratsy le de matahotra manao diagnostique ny tenan'le olona fa raha fantany ho an'ireo spécialiste zany ho an'ny communicateur zany indrindra fa ny ao ministère fahasalamana tokony manao communication maromaro matetika izy zany mikasika an'le hoe inona marina hoe diabety ahoana ny fisehoana ahoana ny takaitany de le takaitany zany tena matetika ty aminay moa miseho ny takaitany hoe miakatra ny tosodra tapaka lalandraha le olona miatanora ireo sokajin'ny olona tratry ny diabeta raha ireo 10 taona no mihoatra ny voany taloha amin'izao kosa dia lasibatry ny diabeta na dia vao 3 taona azy maimaimpona ny fitiliana ny diabeta ary azo atao tsara ihany koa ny manalefaka ny voka-dratsiny toetena manko ny mahadiabetika iray amin'ireo toerana sokajiana ho faritra mena amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny ety Anosizato Atsilanana itety avokoa rehefa karazana alatra toy ny alabotry fanafiana amin'ny tampiadiana ka mefara amina famoizana aina izany ao anatin'ny herinandro raha ny fanazavana dia ahitana tranga mampiorikoditra foana ety an-toerana ka ireo mpisehatra amin'ny fandefasana sy fandraisana vola na ireo cash point tena lasibatra amin'izany ty Anosizato aloha zany somary sarosarotra ihany fandriam-pahalemana tena somary tsy dia milamina raha amin'ny ankapobeny indrindra resaka ty fikrakirana resaka vola ty zany somary sarosarotra zay hoany aty Anosizato aty fa le mpiasa tao anatin'le kiosque zany nisy naratra ihany tamin'izay fotoana izay satria le jolatsy iny na mirongo fitaovam-piadiana izy dia mazava ho azy fa tsy maintsy izy dia izay moa ny diny dia tsy maintsy hanao an'izay zavatra diny eo izy dia le olona tsy afaka maninona fa tratra ny tsy ampiozina tsinona somary mamaimay ty matetika misy fanafiana moa zany no tena marina tena mirisika aloha zay satria miantokaina be ny olona mankony tsy malala hoe kely no vola ampiasaina na ohatra izany fa fantatry zareo hoe misy vola fotsiny ao dia manao ny ataon'zareo hoe tsy maintsy mahazo zany zareo fieritreretany hoe misy vola ao nefa tsy arakaraka le eritreretan'ny zareo le izy mitondra fitaovam-piadiana mihitsy aloha zareo satria ohatran'ilay tatsy ambony tatsy zao mitondra basy mihitsy zareo dia olona taty tsy naninona taty ambany taty no nitofiran'ny zareo dia le tetsy indray antsy no nety zareo tery ambanimbany tery antsy no entiny nanafiana an'le madama ohatra zany ianao hoe alainy angalana dia tsy manome dia tena samy vonoina fa rehefa tendreny manko izy tena izy hoe omeo dia mamenao dia ohatrany amin'ny zany samy ihany tsy olona mirongo fitaovam-piadiana toy ny antsy sy ny basy ny tonga manafika ety an-toerana raha ny fanazavana hatrany hatreto anefa mbola tsy nisy tratra ireo jiolahy mpanafika
raha ny nambaran'ireo mponina ihany. Ny tsy fampiny ny mpitandro ny filaminana miasa ety an-toerana no isan'ny fototry ny olana, kanefa na misy koa aza izy ireo dia tsy tena mikatsaka ny filaminam-bahoaka raha ny nambaran'ireo mponina hatrany. Tsy hitako hoe inona moa zany fepetra iteninao hoe mitandrina dia ohatry ny ahoana ilay fitandremana atao. Tsy hitanao zany hoe inona fepetra raha tenanao tsy voarinao zany manoloana an-dratsy na iteninao na manana basy irenao mety misy manana zavatra mahery lavitra noho ny aminao. Ho any ety Anosizato aloha matetika misy an'izay foana. Raha ny fepetra raisina aloha dia mila mailo foana zany. Ohatra hoe amin'ny maraina ianao tsy mila mandeha aloha be, amin'ny hariva mila mandeha mody aloha, ohatrohatr'izay. Zany eo amin'ny lera le fodian'ilay olona zany, mila tratrarinao zany zay. Raha ny vahaolana hitako aloha zany zao fanahy manokana. Le tokony atao maromaro zany ny filaminana mba atao mitsirikily amin'ny parti ohatra ataontsika be dia be casse-point ohatra zao zany, dia mba misy mpitandro filaminana zany eny akaikikaiky eny ohatra, tsy dia mifanalavitra amin'iny. Mandrendriranantsy ireo mponina ety Anosizato Atsinanana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy ety Anosizato ihany anefa ny tsy mandry fahalemana fa saika manerana ny nosy, ka iantsona ireo tompona ndraikitra ambony mba hijery vahaolana maika sy maharitra hisorora ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Loharanom-pahalalana tsy mety ritra ny boky, mikoly sy mampihitatra ny saina ho an'ireo mamaky azy. Vitsy anefa ireo toerana famakiam-boky raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, na ny tranom-boky ho an'ny daholobe zany na ny amin'ireo sehatra tsy miankina, eny fa na dia eny anivon'ireo sekoly aza. Vitsy amin'ireo sekoly, indrindra ireo sekoly tsy miankina no manana trano famakiam-boky, azon'ireo mpianatra ho aminy manohy fahalalana, eny fa na dia tena ilaina aza izany. Ny mahakasika ny biblioteka moa zany dia tena ilaina tokoa ny ananana biblioteka amina sekoly anankiray satria raha mijery zao tsika dia maro ny ankizy mpianatra izay mandrato fianarana mitady ny manao recherche zany any amin'ireny biblioteka, na amin'ny biblioteka municipale na biblioteka nationale na reny biblioteka mobile reny dia betsaka tokoa ny ankizy no mandeha any amin'ireny. Raha ny tena izy zany ny rariny sy nitsony dia tokony manana biblioteka isaky ny sekoly anankiray. Ny antony nefany iarahantsika malala fa ny vidin'ny boky anankiray raha mijetrika zao ny lavakombarika fotsiny izay fampiasa andavanandro ho an'ny mpianatra dia lafo, zany hoe ny fahefan'ny vidin'ny sekoly dia tsy manana vahaolana izay hividianana zany boky zany raha anao biblioteka. Raha tsy manana partenaire zany mamatitra ireny boky ireny dia tsy manana mihitsy ny sekoly. Ary zany indrindra ho an'ny privé dia manao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana foana izahay hoe ny fototsy ny fampandrosoana dia ny fanabeazana, dikan'izay mila vatrina reny sekoly reny zany satria boky zany zao dia tokony anjaran'ny fanjakana mamatry anay ary tokony hanana biblioteka tena complet. Araka izany, ireo ray aman-dreny no voatery mividy boky ilainy zanany amin'ny fianarana. Maro anefa no tsy mahavidy boky noho ny fahalafosany ankehitriny. Fa misy koa ny boky ho an'ny classe de CT, classe d'examen ny akamarony dia misy le boky fidina eny an-tsena zany dia ny ray aman-dreny no mividy ireny boky ireny zany satria boky ampiasain'ny zanany zany ireny boky ireny. Eo no mampalahelo no ny fahasaranana izay misy eo amin'ny ray aman-dreny dia ho anay moa zany soratana ao anatin'ny fourniture ireny boky ilaina ireny sy ny fitaovana ilaina, fa ny atao hoe 7 isan-jato ny ankizy dia tsy manana fahefana mividy an'ireny boky ireny. Na miteny ary zay hoe tsy boky vaovao no fidina fa na eny amin'ilay boky efa tota ireny no mijery ary dia mbola ny akamaroan'ny ankizy tsy manana fahafahana mividy an'ilay boky ka lasa mifampinjana rehefa mampiasa an'ireny boky ireny. Ny boky aloha lafo fa nefa nampiasain'ilay ankizy, miasa amin'ilay ankizy ilay izy dia tsy maintsy automatika vidy ianao. Mampivoatra ilay izy mba tia karokaroka ilay zaza, tsy mipetrapetraka zany ilay sainy fa mivelatra araka ilay zavatra hitany ao anatin'ilay boky. Maro ireo tanora no liana amin'ny vakiboky taratasy raha mihoatra amin'ny vakiboky nomerika. Porofon'izany ireo tanora marobe ny lahatra ny vidy boky teny Analakely, nandritra ny varotra boky mora nataona tranona famakiam-boky iray tsy miankina eto Antananarivo. Raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny tranom-boky pirenena dia manodidina ny 200 isan'andro ireo mamaky boky taratasy
raha 10 isy eo kosa ireo mamaky ny nomerika ho an'ireo sendranay dia ny boky momba ny fianarana ny tena safidin'ireo mpianatra ky malagasy reny le taloha reny ohatra angano indraindray vao mamaky boky hafa fa momba fianarana foana ny anahy aloha le boky avadibady mihitsy tena tiako fa amin'iny tonga dia sady mampitadidy konkoa le izy hoe teto fara moa le mamaky amin'ny telefona misy fiatraikany amin'ny fahasalamana rehefa ela loatra raha tiana ny hampandroso ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika laharampamehana amin'izany ny fametrahana tranomboky eny anivo ny sekoly tsirairay raha ny zava-misy anefa tsy manana fahafahana amin'ny fanatanterahana izany eny anivo ny sekoly indrindra ireo sekoly tsy miankina raha ny nambarana ireo mpanabe tolo-tanana avy amin'ny fanjakana no angatahin'izy ireo indrindra ho an'ireo boky tafiditra ny anaty fandaharam-pianarana atolotra ny Etazonia amin'ny alalan'ny Israely Gaza oriny ady ka afindra ao amin'ny vondrom-piarahamonina azo antoka sy tsara kokoa ny Palestiniana ho ny filoha Amerikanina Donald Trump ny talata teo iara-iasa amin'ireo ekipa mpampandrosoana sanga maneran'izao tontolo izao Etazonia ary hanomboka tsikelikely ny fanarenana ny Gaza izay ho lasa nisy ny filazana tamin'izany fa atao hoe Côte d'Azur al Moyen-Orient izay ahitana trano vaovao sy moderne ary ho kasaina hanaovana toeram-pitsangatsanganana lehibe i Gaza raha ny fanamafisana nanamafy Donald Trump fa tsy mila miara-mela Etazonia fa metraka fitoniana amin'ny toerana rotoky ny ady ho izy ireo niteraka resabe sy faneho-kevitra maro ity fanapa-kevitra ny Amerikana ity nanamafisana ny Premier Ministre Frantsay teo aloha Dominique de Villepin fa midika ho fiatsiana izany tenin'ny Trump zany nanohitra mafy ihany koa i Allemagne izay tsy manaiky ny akany Amerikanina ny Gaza faritra Palestina toa nisy Jordanie sy Jerusalema atsinana ny Gaza ho ny fanazavana ankoatra izay nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa i Jordanie sy Rosia nanakihana ny fikasany Donald Trump izy ireo izay nilaza mihitsy fa ampiatrana Amerikanina ny tompamaran'izy ireo eny fa na ny fifandonana ratafika aza ankoatra ireo firenena ireo dia nangataka ny Etazonia mba hiverina amin'ny fanapa-keviny dia ny fehezany any Gaza ny firenena mikambana andrasana ny toy ny vaovao